Sindriny zavatra tantara mitohy nosoratany Aloka Tefisoa. novelomin'ny Christophe Rabearmanana tapapiroana Paly Niaraka tamin'ny Sararandrim-bolan'Arivo ary Artina Rabe. nandray feo 4 Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. tompona andraikitra sy mpanatotosa tapapiroana mipetra tsara aloha nareo rakizy dia mba avelao moa ny findainy an-tanana iny fa misy resaka kely e. Ka alona nefa nyteniny dadanareo izany isoratra amin'iny ekoterena tsofinao iny. fa misy inona ry maman a manapaka filinina kotsy ianareo ka Maka toerana tsara aloha fa iresaka sika. Miaino anareo ary zay ry papa sy mama. Zao rakizy efa lehibe azo itokisana tsara nareo, izany hoe azo irahana nareo ka mba haniraka nareo menadany ambanivohitra izay e. Tena tsisy elana mantsy ny asako aty an-drenivohitra ka dia nareo aloha no misolo tenana ihany. Fa anao inona any kay raha tsy mahadiso ry papa? Tonga ny fotoam-panetsana any ka anatitra vola sy anara-maso an'ireo mpiasa nareo. Efa nakiniko tamin'ny Ngarazaka avokoa izany fa manara-maso ny asa fotsiny sisany ataonareo e. aiza koa ny avitanay an'izany ry papa mbola zazany izay e Vitanareo soma tsara re zandry ka alona matoa ankinonay aminareo a. dia tsy haiko aloha raha zoko fa tsisy zava-patatro izany e Vita ký izany a. Natitra ny volan'ny karama mampiasa ihany ange izany dia manara-maso ny asa ataony e. Sa tsy izany moa ry papa? Tena izay tokoa ka. Mila arahana maso ihany mantsy sao ataon'zareo kototoko. Dia roviana ary izay no midina any e. Amin'ny sabotsy izao nareo menadamy midina any mitondra moto. Ie, dia manafatrafatra sahady a. Mba mandehana mora fa mahalambany lalan'iny amin'izao fotoam-pahavaratra izao e. Eny rery mama, fantatra izany e. fa afrina eo moa izany no mijanona any za zany ohatrany tsotamana any ka Herinandro ihany nareo no mijanona any fa tsy ela akory e. Mino aho fa efa vita daholo ny asa mandritra an'izay fotoana izay. tena haritrela neveriko mba 2 andro na 3 andro ihany Vetivety re zandry ka alona. dia aiza moa izany izay mamantana Ao amin'ny trano dadabe sy nenibe ka. Efa tsisy olona mipetraka intsony ao fa ao nareo no mandro sy matory. izany ve tsy ampatahotra be ry papa sao dia mba misy matotoany dadabe sy bebe ao Aza dia miteniteny foana andry ka alona. Matotoan'ny bebe sy dadabe ahoana koa e. ka efa miatany ery zareo e Tsisy an'izany re ao ry kalona. Tandremy fotsiny manimba ny fananany sisa tavela ao. ay mbola misy ao Mbola misy ao. Mbola ao daholo mifanaka ao an-trano. Reo no nampiasain'ny dadabe sy bebe anareo fony izy fahavelona, dia ireo koa ny ampiasainareo rehefa tonga any. eny ariko mino fa vita ny resakareo taminay fa andeha amin'izay aho Fa ho aiza mondry io? dia hivoaka vetivety ary maman a Dia tandremo ary alina be any a. Za koa andeha hivoaka ilalao baolina vetivety e. Raha riva indray ary e. Ndao ary. Asa amin'izay zay ry papa sy mama. Efa ao daholo ny zavatra ilaina any e. Toy ny sakafo ampy anareo herinandro, dia ataovy plain tsara koa ny solika. Eny e, efa milamina tsara daholo izany ry papa. Tandremo ange manondratrondrona any an-tany lavitra andry ka alona. Dia efa miteny tsy te handrehana. ry maman koa fa tedavy maman anao inany e Raha malalo efa sahisaindry io. Ajo tsara ny fomba tany any. Indrindra moa ireo mpiara-monina any. eny ary ry maman a voaray ny afatra ary velomy amin'izay ty moto ty dia ndao andeha ry manjaka Velominareo rakizy a. Tonga mbasoa e. Vao tonga any nareo dia miantsoa anay a. Tandremo tsara ny lalana. Eny rery mama, efa miantso anareo zay. Miantso zay vao tonga any sady betsaka reto crédit menareo reto ka. Fa zao miakatra kely any avaran-tanàna nareo vao mahazo réseau. koa tsisy réseau any Zay fa lasa zay e. Mandram-piona. Tena mbola tsy matotra mihitsy ny zanatika vavy iny. So ihany fa nisy amin'ny manjaka fa tena hita hoe matotra sahady izy. Mbola ao anatin'ny fialan-tsakana re izy ka tsy omena tsiny a. Eny marina izany. Andao amin'izay hiditra any an-trano.
daholo izany tontolo ambanivohitra izany. Nahisy daholo izay rehetra taza-maso. Tonga amin'ny sisiny manjaka. Izany nangamba. Taony izany isika? Fa misy inona? Ifoka sigara kely aky iza. Sady mba hakakaina fa tena very. Toerana faharo izany ange eto e. Manjaka? Riko aky manaitra. Hoe pio saretiko hoe za. Matahotra. Alefa kiva inona ary ty raha nitetako ty alefa so. Fialakotsy. Eo ary. Ary ty jereo fa tsy mahajery. Eto ty hoe jereko. Laso hoe hoay le ty tena io koa. Ty akaiko ty le izy fa ahoana ary zao e. Tsy hita hoe aiza kory nefa raha tsy ato anaty finday ato ihany. Avereno alaina farany hoe za. Ndao hiala amin'ity toerana ity fa matahotra ka. Manjaka. Matahotra fa veloha miaingana moto dia lasa sika. Andrasa raha ataoko selfie raha matahotra indry e. Isa 2 3 dia andrasa amin'izay hoe jerena. Andrekako to feno olona mahatsiravina be reto manodidina reto e. Tena tsy mazavazava ty toerana ity fa andao andeha ka aleo veloma ny moto dia lasa zao. Karaha iny andre dia lasa tsika e. Mangovotra daholo vatako iray manontolo. Ka hiakatra moto fa mila tsy ho vita. Tsy efa tokony ho tonga amin'izay ve reny zanantsika ireny rangaho? Raha tsy sampona teny an-dalana dia efa tokony ho tonga tokoa ry zareo ka. Mba andramantsoina hoe. Ka efa nanandrana re ato efa tena tsy azo antso mihitsy ry zareo e. Rariny koa ne izany fa tsisy réseau raha eny an-dalana e. Tsy maintsy hoe ry zareo no miantso antsika. Toa mampitaintaina koa izy izany a. Tadidiko tsara tamintsika tany tamin'ny herintaona. Ohatr'izao efa tonga ela. Tsy hitako koa nge izay mampitaintaina anao amin'izany e. Azo antoka daholo ange iny lalana iny e. Raha tsy hoe ao Analandolo ihany angano no... Maninona ny ao Analandolo ka? Araka ny tantara reko dia toerana nahafatesan'olona maro tao. Toa hoe namonoana andevo maro izany hono tamin'ny andron'ny mpanjaka. Fa maninona kosa no novonoina tao ry zareo e. Dia nga misy an'izany andevo izany koa e. Tokony hitovy daholo ny olombelona rehetra. Nisy tena nisy tokoa ny olona nisokajiana ho andevo tamin'izany fotoana izany e. Ary nanaraka mihitsy hatrany amin'ny taranany. Fa raha ny mahakasika ny tantarana Analandolo indray dia ohatr'izao. Mbola ratsy dia ratsy ny lalana iny tamin'izany. Mbola feno vatovato, mbola lalan-tany kely. Indray andro nandalo tao ny mpanjaka, nilanjaina zatovolahy. Nisy bibilava nandalo tampoka nefa ny lalana ka taitranao izany le mpilanja. Nikoropaka, natahotra be mihitsy ry zareo. Nenjera, tena nenjera miaraka amin'ilay mpanjaka mihitsy e. Tsy vitany hoe nenjera ihany fa nidona tamin'ny vato ny lohany ka dia maty tsy tradrany teo eo. Dia tezitra noho izany ireo mpiaro ny mpanjaka. Teo ihany dia nitapahan-doha daholo ireo andevolahy iraka nitondra amin'ny mpanjaka. Nambarany mantsy fa efa tetika hamonoana ny mpanjaka hono io e. Toa hoe nahantona teo amin'ireo toeran'ireo aza hono ny fatandry zareo. Tsy haiko tsara izay tena fahamarinana fa dia izany hono ny tantaran'ilay toerana Analandolo. Nanorenana vatolampy mitsangana ilay toerana izay nahafatesan'ny mpanjaka ka mbola miorina ao hatramin'izao io vatolampy io, ka mbola mitsangana ao hatramin'izao io vatolahy io. Misy olona amin'izao fotoana izao misy manompo azy io ary mametraka volambonin'ilay vato. Raha maniry zazaka tena miny dia mahazo tokoa. Izany ihany fa raha misy zavatra ino tanteraka aminao dia manao ohatr'izany koa e. Mampalahelo koa izany tantara izany e. Vao ny samba no nindreko. Fa tao Analandolo izany nitrangan'izany zavatra izany e. Ndry ary soa. Tsy tandrotandroko loatra ny fisian'ilay toerana manko. Hitanao,
kilometatra mialan'ilay tetezana miditra Ambohizato io re izany e. Ka tsy feno alatsona anie raha izany e. Na dia hoe analan-dola ny anaran'ilay toerana. Mazava ho azy fa feno ala be dia be mihitsy tao taloha. Fa rehefa taty aoriana ny ringana ilay ala, kiritr'ala kely sisa manodidina an'ilay toerana ao. Dia hoe misy matotoa ve izany ilay toerana sa... Misy milaza fa mahita olona miampita tampoka ary mandray kikikan'olona mihitsy ny sasany e. Tena efa betsaka ireny ny tranga tao. Nisy efa voan'ny tamberin-tany ihany koa tao. Tsy nahita lalana nivoaka tao mihitsy ry zareo. Ka tena efa fantatro tsara fa tsy tiako ny tantarana zavatra toy izany. Eny fa na tantara mandeha amin'ny radio ireny aza tena efa mampiorina ny hodi-dohako ny miaino azy raha vao mampatahotra. Indrindra fa hoe film. Fantatro re izany fa ianao angeny tia lala dia tsy maintsy mitantara. Zanako tsy andeha vaovao izao no tiako fantatra fa tsy dia izay loatra. Aiza izao ry zareo amin'izao fotoana izao. Tonjaka indray ve izy tena hoalina an-dalana ty tsika raha izao no mitohy. Misy tsy mety akeo amin'ny moterao midina aloha ndry. Tsy finin'ny efatra nijanona izay sika. Fa inona nefa ny tena mahazo an'ilay motera e. Matimaty akia. Jereo aingana fa tena hoalina sika e. Enina koa raha ny tena problème ty mototy. Kay ty e. Tena misy zavatra vaky ato akia. Tsy nahatondra fitaovana koa tsika dia tsisy azo atao. Andramo veloma indray aloha somba mahatonga any ihany. Tsy mety tsony akity ana tsy avitra tsony tika. Fa ahoana e. Dia tsy hoalina ve sika. Efa niletika ny masoandro e. Tena tsy maintsy hoalina tsika fa hanosika moto e. Dia tsy e. Tsy napoziko koa ty diantsika androany ty hoe ho samposampona toy izao. Dia ty koa tsy mba misy réseau akory. Dia ahoana ny atao e. Tsy haiko aky fa zoro ny lalana. Aleo atosika ty. Tsy ho ihany aza fa tsisy fiakarana intsony ny lalana. Entintsika point mort rehefa sendra vidinana iny. Ndao ary e. Atseho zato moto alina. Mbola toy ihany ty ny fitaintainana. Efa nisy sary tsy fatapatatra tary iny. Yasoa, fa inona foana ty mampitsanga mitoetra anao ty e? Fa tsy mba mampitaintainanao mihitsy ve ny diandreny ankizy ireny e. Hatramin'izao mbola tsy niantso ihany efa 7 ariva izao e. Fa tonga rery zareo izay fa mety tafiantso antsika fotsiny e. Raha ny fanarahantsika anie tamin'ny alany taty dia miantso vao tonga any e. Ka izao inge mety tsisy réseau any. Na zany aza rangahy. Tokony jeko toerana misy réseau ihany zareo fa tena mampitaintaina ka. Aza dia alefa lavitra ireny saina fa tsy naninona izany zareo a. Efa tsy zazakely intsony ange ireny matoa vitantsika mivadiny naniraka azy ihany e. Tsy ianao ihany moa no nandrososon-kevitra tamiko ny mba handefasana azy roa any e. Eny e. Fa ataony enika ihany nandefa azy ihany raha tsy ampatoromandry ihany fieritreretako izay manjoana azy ihany. Tena tsy azoko mihitsy ianao ty raha matoka. Fa inona loatra ny ao an-tsainao ao e. Hoe accident teteny an-dalana very zareo ozy izy ianao. Iza ny mahita. Mahalama ange ny lalana amin'ny ty fotsaky ny orana isan'andro ty e. Efa mba nampitandrina azy ihany tsika tsy handeha mafy e. Ary karakara amin'izay ireny sakafontsika hariva fa toa mbola tsisy ninenina foana ange hatramin'izao e. Ka tena tsy mifantoka amin'izany intsony ny saiko. Tsy tonga saina ve lafa nandalo teto amin'ity toerana ity sika. Jereo ity sika ilay nakanaka sary iny. Ataovy matotra kosa kia. Tsy possible izany. Tsy miverina ange tsika fa nanoroso foana hatrany e. Tena tafaverina amin'ilay toerana le sika ary manjaka. Jereo atoany. Ny vato ampito io pirofo. Dia ilay hazo raha io. Dray marina. Tena ohatran'ny teto marina ange tsika iny e. Fa ahoana raha mety nahatonga an'izany e.
tsika nge tsy miverina fa namroso foana trany e. Inge izany eno lava izy zavatra reto gasy hoe hoay tofihoan'olona izany tahoatra ary manjaka ohatra ny hoe misy olona mamonjy izany andao iala eto amin'ity toerana ity ka avelao eo io fatina moto io sao dia misy mangalatra eto tiako manjaka avelao eo io moto io maty eto any asika e sy laza ny zavatra mikasokasika manantony izany eo raha fienina tsy anaty kirihatra tsy aloha ty moto ty dia lasitsika ainga ny lahy e sy atakaliko ny aina izay moto vao vidy foana ndao amin'izay ary e tena tsy mety mandry mihitsy ny saiko amin'ireny zanaka ireny ka tena tsy mba niantsona koa nandefa SMS akory zareo na hoe tonga na tsy le rangaha ty dia tena resitory be za ty dia mivandrafandra atao anaty aizinato oe maneno izany finday izany enga ny mba ho izy ireo aleo aloha jerena enga navaty SMS avy any amin'ny service SMS tsisy dikany akory za dia nikorobaka nijery azy teo ary to tsy mbola matory foana ianao raha matoa fa mifiry zao dia milamina ve ny sainao amin'izao tsy fandrenesam-baovao mahakasika anjana antsika izao e ianao koa mba halamino ho any saina fa tsy manino izany re zareo e dia matory amin'izay fa sy efa mifolo alina nge zao e tsy mba mamita ka zany ny fanahiko rangaha matoa manana fanahinany amin'izy ireo dia ao ny antony matoa tsy tafiantsany koa na dia hoe andefa SMS kely akory aza tsy maharesy lahatra anao ary raha matoa efa milaza aminao ange fa tsy zazakely tsony ireny efa lehibe reny zanantsika ireny matoky azy ireo matoa nandefa azy ihany ary matory amin'izay moa e matory ianao raha tory fa raha za dia tsy mahita torimaso akory zany lefa mampatohatra tsara ge to tena tsy mampinoky ka hoay io mbola ao anaty kirihatra io le moto nasitriko mahagaga mihitsy zao ka nefa nge tsy miverintsika ty efa nandroso ohatrany e sao dia mba miaina marazo io fiaritsika e tohatra ary manjaka iny ty manjo atsika hoaizandray atsika andao ndray atika iny lalana ka sao dia mba ty mahitana tanàna azo ivanianana reraka sonona tsy afaka mamindra fo mangororo hatramin'roany andao ialy eto aingana fa tsy endrivo izy amin'ny feo mikasokasoka manatona atsika izany drosy mankaty amintsika iny tazana tsara na dia ato anaty alina azy lehilahy maromaro mitondra lefona siona tokoa reny andao iafina tao anaty ity zavatra ity aloha fa tsy afa-mialatsona angatsika e aizy sao dia olona mono atsika ity ary moramora ihany songelina e efa tamy fa inona ary zany lantsay izany e lehilahy manao akanjona mpanjaka ange izy izany e iny angamba ny mpanjakany hoay dia iny fa napetrany ohatray marina ary toa nanjavona tampoka tsy hita hoe lazay izy dia mijanondray le feo avava ohatra hoe feon'olona marina mialaina izy zany e afa
misy matotoa ary ve ty toerana ity sa inoky fahitana sy olona ity ary fanaliana tamika teo ary kalona fa to tsy nihetsika tora mitahotra angamo ity tsy rehefa nitongerika ho azy teto amin'ny viako teto aleoko sina mainga andamono tanany kalona 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 fananina tampoka teo ndry kalona kalona amin'izay kosa fa mahatsiaro izy ka kalona kalona fa aiza zany mbola eto amin'ity toerana tsy fantatra tika itsika fananina kindry teo andray tomamitra be daholo ny vatatry fa matahotra ve ndry izany tsy haiko fa trampatenina be zany saiko matahotra be ihany koa rendray ilay olona fa manantona fananina maranitra aza manantona anay fa matahotra fona ray tomoko inona rany nahazo amin'ny kalona tena torana indray ty laza mahita olona mitana lefona izy nefa tsy hitako akory nge zany le olona nylanja olona teo ihany no hitako dia izay tsy hitako tsony laza izy andriamanitro ny zavatra mahazo anay ity le olokosehana ihany ny tanany kalona kalona mivaza fandeha amin'izay itsika inona reno atao ny androko ty mbola alina andraso hoe mbola voa amin'ny ray marainy zao fiteto maraina ihany ty ny andro tena tratry ny maraina teto zahay hoay misy olona iny Dadatoa razaka dadatoa razaka manao sy manao any dadatoa fa manao inona vao maraina amin'ity toerana ity sy pio zay dadatoa very tamin'ity toerana ity nandritry ny alina zahay niodikodina teto fotsiny tsy nahita lalana ny voahana ntsony maninona tsara wery sy tatarao tsara fa tsy eraka ola tsy mahazaka tena mihitsy izao salama zany le zany resy dia tsy haiko tsony rery dadatoa ka androary ho jereny zany dia alyatainga antsika vao miresaka inona koa ara anao tamin'reto akizy reto aty izy ry dadatoa mbola tsy mananainana dia hitsangana azy tena mbola reraka tokoa ndry izany sy eo bataina iala eto amin'ity toerany ity aloha zay atao vondanisy koa to babeko eo ary ao isa roa telo ndao amin'izay re tsy haiko azavaina mihitsy hoe inona ny manjoanay rery dadatoa zany very sy ie toerandolo ngeo amin'ny toeran'iny maninona zany eo no antsoina hoe analandolo efa tena maro nge ny tranganjavatra tony nahazo anareo zany indrindra ka hoe sy endrananao maloto fa ngafo fady anaovana maloto ny toeran'iny nga tsy mba napita zavatra taminareo dada sy mamanareo alohan'ny andehananareo akatika tena tsy nitenin'inona izy ry dadatoa fa hoe mandehana mora so manao accident ety an-dalana fa malama ny lalana satria fa avaratra
nefa tokony mpanambarany taminareo any izany alohan'ny angianareo avy any andrenivohitra. Soa ihany aza fa nandalo ka nahitanareo fa ratsy izany dia tsy haiko izay mety nahazo anareo. Fa saika ho aizy dadatoa io izao. Dia saika hividy tsaramaso atao laoka ampiasa eny sa io ry sehany. Ay ve soa ihany ary dadatoa fa nahitanao izay ka maro dadatoa. Fa inona no mety mahazo amin'ny kalony io e? Tsy atahorana ve? Ary raha namifangaro tohatra angamba no mahazo azy io e. Atao aloha izy atongoavanareo ny tanàna fa misy olona afaka hitsabo azy any rehefa tonga antsika. Ary aza matohatra sy fa tsy atahoran'izany io e. Tsy lavitra eto intsony moa ilay tanàna e. Ambadika tsy lavitra ao ka. Hoay, ino misy sarety mingiara-pasy. Aleo miaraka amintsika ry sehany. Ka mbola taraiky ao anaty kirihitra ao nge ilay moto akory dadatoa e. Alay vangana fa andrasana eto se. Dia ampakarina ambony sarety. Indiana fa tsisy nininona intsony any e. Lasary avy vetivety e. Manahoana ary hiara-pasy a? Tsy zaho fa mba hiaraka aminareo nga zay fa tsy salamy dia zanaka raha fitsy ty. Mety mitsabony any aloha. Eo mba faina eo ambony sarety izy aloha. Nalozako ty nahazo anay ty ka. Ahoana ary kaloina. Tena ohatran'ny nanao maloto tetsapita tetsy. Andazo alaina tato dia atosika hiala ato. Miomana aingenare ianao Ramatoa. Efa amin'ny fito ange zao e. Ohatra ny tsy tonga any am-piasana any aho ranga. Ohatra fa ahoana e? Misy inona? Tena tsy milamina mihitsy ny saiko. Fa maninona e? Efa amin'ny fito ianao izao. Nefa mbola tsy andrenesana vaovao foana ny zanantsika ireny. Tena raha mbola tsy andrenesam-baovao izy mandrapatonga ny amin'ny 12 atoandro dia aleo manapa-kevitra midina any ambanivohitra any mihitsy tsika. Ay ve mbola amin'izany ihany ny sainao e. Dia tena tsy mety milamina mihitsy ny sainao ty raha izanyko. Amin'ny fomba ahoana moa no ilamina ny saiko rangaty amin'izao tsy fandrenesam-baovao momba ny zanako izao a? Ka tokony tsy nalefany izany zareo raha ohatra ka tsy mahatoky azy nareoko. Rehefa lasa vao mikorotan-tsaina ty ohatr' izao. Mahatoky azy ireo any ahy e. Fa raha ny fanafatra farantsika azy dia hoe miantso vao tonga any. Ary dia fanovatsiana kredi maro mihitsy mba hifandraisana aminy. Nefa atao tsy izany akory ny zava-miseho. Wity eo re izany fa andeha andamina any am-piasana aloha ka dia mifampiantso eo ihany. Ilazao raha misy vaovao e. Mba nanahoana ary izay papasy manao. Tena mbola tsy tafiantso azy ireo izay fa mbola amin'ity toerana tsy misy réseau ty. Mety mitaintainana izay mamoa. Efa nalafatrafatra anay izy mba hiantsoana azy vao tonga aty. Na le carte crédit nomeny aza moa very teny an-dalana ko. Ary variana be nge sy izany. Efa tongotsika ry sehany. Aleo tonga dia mamantana ny ve. Hitansi ry trano bozaka tsy mirino misy azy. Fa dokotera sa ino izany olona lazaina izany ary dadatoa? Mpitsabo gasy izany ro manjaka. Mitsabo amin'ny alalan'ny fahaiza-manokana. Ay ve? Tonga kitsika ary kalona. Tena tsy maintsy sitrany ry. Zay tongotsika ry sehany. Ndao aloha ampidinina moto anse. Ahoana ho izy ilay olona fa izaho moa tsy niditra tany fa miandry teto ivelany teto fotsiny. Tsy indrin-javatra hono ilay zandriny se. Maninona? Izany izay mahatonga azy tsy mety mahazo aina mihitsy. Jereo nefa malemy foana ny vatany. Fa tsy indrin-javatra ahoana ary dadatoa? Izany hoe narahandolo ry se. Misy fanahy meloelo manodidina ny vatany. Jereo nefa titeny sy tehiary izy fa tsy mahavita mihitsy. Dia ahoana ny atao amin'izany ary dadatoa? Tsy mba tokony entina any amin'ny dokotera izy fa tsy vita an'ilay hoe neny ravelo a.
raha ny nambarany aloha dia hoe tsy maintsy manao alafaditra eny analandolontsika fa mety tezitra any no rehefa namipetraka ao mety hoe nisy fady nitikainareo ony tsy haiko mety nanao malototrany nareo fa raha io mahazo azy io aloha dia tsy ho sitra ny dokotera izany mihitsy dadatoa ahoana se ny biby tsy dia lavitra n'le vato mitsangana tokoa nge kalony e izany versy dia tao ary izay moa izay nakanaka saritany finday teo no nanomboka ny seho le trangafahafa nahazo anay ka mety ho izany zany no anton'izao zavatra izao io zavatra io no mila hifonanany dia inona ny atao amin'izany ary dadatoa ka zao ry se mitondra kolamena anytsika ary alatsaka eo amin'ny vato io ny rany misy fombafomba atao amin'izany ka neny ravelo ihany no manao azy dia rovina no mety anaovana an'izany tsy andrasaliana fa raha vao mahita n'le akonambarany tsika dia moso amin'ny fombafombako dia aleo aloha hiteny amin'ny papa sy maman ihany ka tena ndeha hitady rezao so mitaintaina be izy amin'ny sakafoana aloha sy fanony efa masaka nge ny sakafo ao e tena diniko hatramin'ny sakafo lahy efa homaly zay ny sakafo faranyko tsy maintsy miakatra ety amin'ity toeran'ity moa zany vao mahita rezova dia aiza ho aiza toko moa zany no ahitako rezao e ndrasy hoe tsy nanana kely iry misy eto fa kely tena bara kely fotsiny eto kosa angambaka ie eto leoloha andefasana foany moa maman izy zao ny tonga dia iantsy fa raha i papa mety mbola sondriana amin'ny asany izay fa lasaka dia miandry kely zany iny sahady fa miantso allô manjaka ve zany e to tapatapaka be ny antsonao za ihany retiry maman tonga soa ianareo anako dia tena mampitaintainareo manindra n'izao vao mahalala miantso anay e tena problema be reny tatiry maman mo zao ihany koa zahay vao tonga fa nisy inona re anako ndraso aloha fa ho tantaraiko anao no nanjoa anay teny an-dalany e dia toy izany sy toy izany no nahazo anay taty an-dalana ary maman mbola tsy mahatsiary tena foany kaloina hatramin'izao raha ny nambaran'le hoe nendravelo dia tsy indriny zavatra zany ono izy na koa hoe narandolo maninona tsara hoe anaka narandolo ahoany kalona dia mbola tsy mahatsiary tena ahoana koa izy safotra izy samanimony ka tsy afa mitsangana re izy ry maman malemy daholo ny vatany ray manontolo na dia miteny azy izy tsy afaka amoaka feo izy tena mbola tsy ao mihitsy reny saina ry maman zany ny ilazako hoe mbola tsy mahatsiary tena izy tena tsy tompony tena ny tanteraka zany dia ianao izy zany zao manahoana tsy naninona za aloha salama tsara tsy manahy e fa misy fombafomba tsy maintsy atao ange hoana ry maman e any amin'le toerana antsoina hoe analandolo tsy zany mantsy fa nanao maloto tany kaloina ary nakanaka sary tao koa zahay nefa fady tena fady anaovana an'izany ony aho andray re anako fa toerana ohatrany ahoana tsara zaho fa tsy mba voare mariko mihitsy na efa nandalovako azy toerana tsotsotra be nge le izy e misy vato mitsangan'izay fotsiny aho dia izay tena tsy nanany eritreritra ninoninona mihitsy izay noho ny tsy fahalalana raha ny nambaran'ny eny ravelo dia mila manala faditra any zahay mandatsaka raha any androana n'io zavatra mihelohelo amin'ny kalony io dia ahoana re zany aleo fa zao dia zao ihany dia hidina azy izay aza mbola manaiky anao an'izany aloha izay ry manjaka ka tonga avafaran'izay aingany nareo ka eo rehefa tsy ely izay dia tonga any ahoana ozy ny ray aman-dreniny se ho avy andry zareo ka dia miandry any zany tsika efa azo koa ngery sely akoa dia tokony miainga zao dia zao ihany tsika so tara loatra e dia ahoana ary zany ny atao e efa mamanay miteny fa tokony miandry azy aloha
ay ary fa manino kaloha izany ary dadato no mikofokofoka kay abelao wa faraya abelao ry afa zamizaliny dadato jereonao ange izy ohatrany hoe misy tanana azy zany fola vindina mena be ohatrany mangana be tsy nanaki manjaka esore olona efa mampizaly manjaka apio afa mizaly misy ola mikapikapoka sy manefa keo ate tena misy zavatra mampijaly azy tokoa sy fa tsy mety hikamasotsika ahoana ny atao amin'tiry dadatoa mijaly le zandroko mariny dadatoa oay tena ntsingevana izy mariny ohatrany misy mibata teo ambony fandriana ary dadatoa aiza namitrazy fanafotany amin'ny eny ravelo iny fa mila fafy amin'ny vatana iny jereo ariny eo anjorotrano ry dadatoa kaloina fa maninony ry ay dia tiana izy marina aleo afafy aminy ty sady miteny ho anareo razana rehetra zay fa lasany akoatra azapijaliana rety izazy ty fa aza mpaoreny ohatran'izao mangataka fonana aminareo re zahay jiramafo tapatrano rayray parafara mihitsy marina dia jerefa nitsangana teo amin'ny siazy izy dia nanao fijery masika be nantona ny dadatora zaka miovatra masony asa menamena be fa dadato kaloina oaizindry kaloina tena vadika ty marina larany ataoko fa maty zany kaloina saka kaloina avelao izy fa azak'endaina esory ala ny tanany ao esory ay na velomar ay maty alamoziko ay maverana jerefa misy raha ry ombana fafazako tirambana fototana ary elo fa fafazako tirambana fototana mena verity foly ny fanaratsiny zay mipetraka ao aminy toy zanatra fa aizany tsy alemy io ny farany ary aloha tasilo mbavany ao vatany tena saika maty zay ka ona se tsy naninona ve se lamosiko ny misy marary kely fa tsy maninona kory ary dadatoa aleo sina fatory any so mbola mihetsika tampoka ry se olona efa malemy very dadatoa dia mbola fatorana ihany so mba hamono azy ihany zany ka fiarovana ny any ko nge zany so mamono tena eo raha hoe mihetsika indray lefa naratsy mampahory azy eny ary mampatahotra ty zavatra mahazo anjandroko ty ry dadatoka mba marina moa misy fanahy mampahory izy io se io ny mila roahanao anatiny ary tsisy afa-tsy neny raha velo any maro okazianao aminy fa inona aloha ny dikan'ny zavatra nataonao teo iny tesy ny fanareo dia io no mamelaka azy zany ve ary mbeny tsara eto aloha zany rese fa ho any amin'neny raha velo vetivety aloha dia zay ny zava-nisy tatery izy mivady nareo moa sisany nandrasana fa efa tokony natao le fombafomba nareo moa sisany nandrasana fa efa tokony natao le fombafomba tany analandolo dia tena gaga zay raha nandre ny zavatra nahazo androsy mianatanteny an-dalana zany ka zao hoe zao tsy maintsy nidina avy hatrany aty zao tsy nampozonay ho zavatra ohatran'izany mihitsy ny nahazo andro zareo
raha napoizina efara amin'izao dia tena tsy mba nandefa azy taty mihitsy izay. Fa inona nefa hono ny tena mahazo ankalona io ry ngarazaka? Izany hoe misy fanahy mampahory azy tsy ndriny zavatra ozytsika. Tsy ndriny zavatra? Misy fombafomba atao aminy vao mety ala aminy rehefa namampijaly azy ireo. Hitanareo tsara angamba ny mangamangana ny tendany sy amin'ny vatany ireo ary ny tena loza raha vao tezitra alefana dia ny vatan-kalona ihany no atao fitaovana mona olo-kafa. Izany nge nefa nahazo anay teto e. Mila atao faran'izay angana ilay zavatra nambaran'ny Indravelo. Fa tsy sitra amin'ny pastera na hoe mopera ve izany tsy maintsy hanaovana fombafomba toy izany? Aleo re manaraka amin'ny fomba tany aty raha matoa. Izay asitrana azy izao ny tanjona fa zaka sarotiny ohatr'izany. Tena miombon-kevitra amin'ny papa amin'izany ka. Aleo aloha atao izay. Mampalahelo inge kalona ry maman e. Eny ary moko sosikevitra ihany ingeny iny teo e. Fa aleo tsy endrasany elitsonsy izany. Jereo ange ilay zanako e. Tena mampalahelo be mihitsy. Vita somatsara ihany ilay fombafomba nataonay tao analandolo. Eny fa na dia somary mafimafy ihany aza. Indrindra fa ny fitondrana ny kalona teny an-dalana hoy izy mbola tsy tompony tenany. Vao tonga tao analandolo dia natao ny fomba. Voalohany dia nangataka lalana ny fanamonina eo amin'io toerana io. Tao aorianan'izany ndroso tamin'ny fantantsahan-draha le akola mihena nokapainy tamin'ny antso maranitra ny tendany ka dia nalatsany teo amin'ilay vato ny rahany. Rehefa vita izany dia nisy fomba maromaro hafa nataony toy ny fitonoana an'ilay akoho mba hanentoento teo amin'ilay toerana. Tao koa ny fandrarahana toga gasy tamin'ilay vato ary nakankely ny volon'ny kalona nidorana nanoloana an'ilay vato. Rehefa vita izany dia nasaina natory teo ambonin'ilay vato ihany koa izy. Natao toy ny efa natao toy ireny olona maty ireny dia norakovana lamba fotsy. Tena natahotra ny eny fa ho iveriny fa maty kalona. 5 minitra tao aorianan'izay nefa dia niarina moramora izy ary gaga be nijery an'ireo olona manodidina azy. Fa inona nataontsika ty? Tao sisy mitena re e. Ay, aty koa papa sy maman. Fa manina aty ho asika e. Dia ina daholo ny zavatra io. Ary izy ny vehivavy hafahafa be io. Toa miravadravaka fanafody gasy maro. Nantona azy maman. Nampitony azy ary nitondra azy isitaka kely ary niezaka nanazava ny antony. Nanaraka azy ihany koa nanampy amin'ny maman nanazava ny antony. Tsisy zavatra tsaroany kalona nefa na dia kely aza fa ny tsaro fotsiny dia toy ny hoe ny aina tao anaty nofo ratsy izy raha ny aina n'ireny zavatra nahazo azy ireny. Aorianan'izany rehetrarehetra izany moa dia niverina taty an-drenivohitra izahay. Mbola mitaintainany amin'ny kalona izahay. Mbola tsy mahatoky tsara izahay fa sitrana izy. Maman! Papa! Maman! Ohatray fa tsy kalona ve izany miantso vony izany? Kalona! Fa misy inona e? Fa maninona ka ianao anaka? Fa maninona ianao? Kalona ho ahy fa maninona ho ahy ianao? Misy olona hafahafa be tondra lefona manantona iny. Aza manantona anareo fa matahotra. Aza manantona ho anareo. Tena manonofo ratsy indray ty zazy ty. Kalona, tsisy an'izany akeo. Tsisy an'izany eo ah. Io misakana manodidina io zareo papa. Ay izany. Fa isaka ny teta aminareo toko. Teny zareo fa tsy manondro.
androa fotsiny zavety taminareo e sia sanaraka anareo a kalona fa hoaisindry e tazomo fa tolaza izy raha matoa tazomo a fa maninona ndray ary kalony zany tonandry azony tabataba aleo hoe tsy renaingana ohatray marina fa ino ty hoazany kalony e tolona papa sy mama avile tsy apio a fa nanino ty ry papa avio any tazomy tazomy letsy izy mitady ivoaka amin'ity androany labe ty nge letsy izy tsy hay hoe naninona tamiko ateo aleo aloha tanakely hoe tsy zany no ampiverina say kaloina to fiarahana ndray izy kaloina oaka letsy a oaka zay kaloina hay marary a fa misy inona hitanareo zany fa nanino indrindry saika andeha hivoaka amin'ity andro alina e milaza ho mahita zavatra ny endry e tsy haiko zany tena marary be ny lohako aleo hiverina tory fa mbola tena ty atory be matory ary aleo fa andrasana eto mihitsy indry sao tena mbola niverina angamba le fa namampahory azy ry papa sy maman tena mety zany mihitsy ilay nahazo azy teo ve tsy efa milamima ve ie mbola miverina indray mato milaza ho mahita zavatra izy dia aona indray zany ny atao tsy mahainga e zany ny vehivavy nitsaby azy tany ambanivohatra iny aleo entina mivavaka indray izy e so mba zay no vahaolana nafaka azy amin'ny mahazo azy io azo lahantoka ve zany fa zay ny asitrana azy e eny rery papa dia vola ingeny eo ambadiko zao zavatra mampahory azy zao e aleo tokoa izay ny atao ka raha pitsy dia raha pitsy ihany dia makany ampastery tsika alalàna ny tokony atao amin'ny kalony io tonga ty marina ary efa feno trano maro be ny manodidina ny trano finenan-gatolotra zany raha tsy diso a dia aleo tsindrina aloha ty bokotra kely ty zay tsy ho safa nisy nanokatra kartery zareo zany manao ahoana toko mipetrapetraha ianao raha zaka misaotra betsaka e ka manahoana daholo ny fianakaviana rehetra ny ambanivohatra any ohatra ny tonga salasalanandro mantsy ianaoko eno a inona ny vaovao nentinao salama tsara dolo aloha zay ihany hay tsara zany tsy hoe misy zavatra mampitahotra akory fa tonga akamasom-boly aho io mbola betsaka koa ny asa miandry any ambanivohatra dia somary manam-pahavoankely mo nisy camion ihany ko moa afaka nitondrako ay ve arono a efa nanahoana ny asa tanimbary any zao ino ray fa milamina tsara avokoa e ay kosa efa mpamitana ny asa ary zala kely ange sisa dia vita e tsara kosa zany ringara zaka eno a fa dia hikarakarana sakafo kely aloha ianao raha zaka aza dia misahirana re raha matoa fa za io nge mbola somary maika fa ty anontany ny fahasalaman'ny kalona fotsiny tena nandalovako e zay a dia hoe andeha avy eo efa mba nanoana tokoa izy zay mbola misy fotoana izy manonofo ratsy amin'ny alina zany ve maro milaza ary hoe mahita zavatra mihitsy vao maly alina zao izy ny nanonofo ratsy dia mieritreritra izay fa hitondra azy any am-piangonana fa aiza nefa izy zao ao anefitra ao ambadika ao izy zao matory so mba tsy voatandrinareo araha le fady tsy tokony mbola hinanena kisongelo izy ay tokoa moa tokony hifady kisoa tokoa izy e tena tsy taho an-tsaiko tokoa zany ay tokoa moa tokony hifady kisoa izy nefa dia mbola hina-kisoa ny lokanay vao maly atoandro adinonareo nga le nambaraneny ravely fa aza mbola mihinana biby malota aloha raha mbola mihinana izy dia miverina amin'ny foana le faranan'indry azy
ary mety tezitra aminy ka hamono azy mihitsy. moa kisoa ty lazainy hoe biby maloto tena mba tsy mba tao an-tsaiko mihitsy izay. Ny tena marina koa tena maika otsy izay dia tsisy zavatra niditra ny saiko tsony tamin'ny resaka farany iny. Aza mbola omena iana-kisoa mihitsy izy aloha mandra-pahy. Soa ihany aza fa tondra nyity zavatra ty 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 ravin-javatra ty doly atovy mientinentina manodidina azy amin'ny manaraka raha hoe mbola miverina aminy le fanaman'indry azy. Ay, raha voatandrinareo nefa le fady dia mino fa tsy miverina tsony io e. Aleo fa ho atao re zany mety mihitsy zany raha matoa. tena na izany aza nefa tsy mahasakananay hitondra zany am-piangonana hivavaka nefa zany. Zany ary ny tena metiko hoeto mivavaka matetika izy fa zao aza vily fanerasera amin'ny namany loatra izy aloha sory namany ireny no ampihinana kisoa azy dia raha metiko io dia tsy dia tsara mijery orona tsara mampitahotra. Tena zany mihitsy. Mila manao ampitoromaso tsara ihany koa ary ankoatr'izay tsy tokony mbola hiasa saina be loatra. Mila fitoniana tsara aloha ny saina fitsaboana aloha no ataontsika ka atao daholo izay mety. Tena marina mihitsy zany ringarazaka. Soa ihany aza fa mbola vakansa ny andro. Dia tena misaotra indrindra anao raha vaka ny amin'izao rehetrarehetra tsisy sora mare zany tena misaotra indrindra tamin'ny fandalovany fa raha tsy izany dia tsy haiko tsony indray izay nahazo anjanakay. Mino sy manan-tena fa azo fahasalamana tsara ka lona. Aza manatsony nareo e. Angatadalana angamba amin'ny aloha izy mivady izay fa dia mandra-piona indray eny ary veloma ary ianao mandra-piona indrindra. Andao fa teriko kely mivoaka amin'ny vavady ianao raha zaka. Tokony hifadiko soa le zanako fa ahoana koa ary izany tsy maninona nefa raha izay ny asitrana azoko tandrema izany manomboka izao mila mitolona mbavaka azy ihany koa izany izay tena asany devoly ny ahafantarako ny zavatra mahazo azy io tsy indrin-javatra inona nefa ilay zavatra Ola FM manan'olitra ao anao sy indrin-javatra tantara mitohy nosoratany aloka tefison novelon'ny Christophe Rabearmanana tapapiroany faly miaraka tamin'ny sararandrem-bolany arivo ary Artina Rabe nandray feo afatra Andrianarivo nandrindra lafiny teknika Dida Montero tompon'andraikitra tsy mpanatotosa tapapiroany